Vatimpana etny pasteur Barbier Christina. Mamandrika ny tahotr'olona fa izay matoky an' Jehovah no vonjena. Amen. Ivavaka antsika ry havana. Ray zanaka fanahy masina tsara indrindra, manandratra anao any amin'ny avo indrindra, manome voninahitra ny anaranao noho ny famindram-po sy fitiavana mbola raisinay indray ao aminao amin'izao maraina izao. Ka izany hoderanay ianao miaraka amin'ireo mponiny lanitra, hanomezanay voninahitra ny anaranao mahery manao hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, heniky ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Mamela ny eloka Jesosy mamindra fo aminay, satria dia vao mifotokoa ny masonay, vao misokatra dia betsaka ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao na ny eritreritray mangina aza dia hitanao ary miariary eo anatrehanao. Koa mangataka ilay ranao sosarobidy hanasanao anay indray amin'izao maraina izao mba ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Omeo anay tompony sakafo ny fiainana izay mampahery anay isanandro, mampijoro anay ary mampafantatra anay ihany koa ny lalana tokony izoro anay mba tsy handehananay amin'ny maisina. Ta io ny teninao Jesosy eo, ho deranay mandrakizay ny anaranao masina. Aleloia. Amen. Mbola mpitombona amintsika lalandava ry havana ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Iteny izay ampahirezana antsika indray amin'izao maraina izao dia sokafantsika ny filazantsara Jesosy Kristy tompo. Filazantsarany Jesosy Kristy tompo araka ny Matteo toko faha 12 andininy fahatelo amin'ny telopolo. Matthieu chapitre 12 verset 33. Rehefa hita izany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe: ary ataovy tsara ny hazo mba amin'ny voniny, ary ataovy ratsy ny hazo na ataovy ratsy ny hazo mba amin'ny voniny, fa ny voniny no ahafantarana ny hazo. Amen. Ray masonao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ataovy tsara ozy ny hazo mba amin'ny voniny na ataovy ratsy ny hazo mba amin'ny voniny. Izany no hitondrana ny lohateny ary amin'ity an'ity hoe aisy anao no ny safidy. Manana saha Andriamanitra ry havana. Oharina amin'ny voaloboka mantsy ny olona araka ny voalazan'i Jaona toko 5:10. Hoy izy hoe ianareo ny sampany hoy Jesosy ary izao ny tena voaloboka. Oharina amin'ny aviavy koa isika, aviavy nambolena tao amin'ny saha izany. Ary indro ozy 3 taona izay, aviavy tsy namoa. Lioka toko 13. Oharina amin'ny oliva koa izy. Ny zanak'Israely hoy Paoly no tena oliva, fa isika oliva natsofoka. Romanina toko 12 andininy 17 ka hatramin'ny 14. Koa raha ny teny izay voaraintsika eto ary dia oharina amin'ny hazo tsy voalaza anarana isika, koa ataovy tsara ozy ny hazo mba amin'ny voany na ataovy ratsy ny hazo mba amin'ny voany. Ka ilaza izany hoe sasao ny lambanao na aza sasana ny lambanao, na mihinana hanina na aza mihinana hanina. Inona ary no tazantsika amin'izany? Tsotra, safidy. Ataovy ary izay tianao. Teny mampanara-po zany, teny malalaka azo ivalaparana, teny azahoana fahafapo avy hatrany koa, teny tsy atsinjovana ihany koa ny ho avy loatra nefa fa voasaro ny fifaliana-androany ny andro manjombona rahampitso. Ry havana, ny safidy ataovy ary izay tianao. Eto dia safidy voalohany dia hoe ataovy tsara ny hazo. Vitsy mantsy ny olona no mamboly hazo ratsy, fa ny mamboly hazo tsara no maro. Dia izao no nanaovany azy, kolokoloiny, amboariny tsara, asiany zezika izy, ary hetezana raha misy ratsy na maina, ary raha mila ho bingo koa dia dohanana tsara izy, tsy avela andadilady amin'ny tany.
toy izany koa ny eo amin'ny fitaizana. Tsy misy olona mihevitra raha voateraka izy ka ilay zazanaterany dia ho adala. Ary raha mitaiza anefa izy dia tsy misy mitaiza ho hahatonga ny zanany ho ratsy fiafara, fa ho manam-boninahitra ny kendreny, ho fantatra ny fikarakarany azy. Eny, ataovy tsara ny azo. Tahaka ny ilaza amiko sy aminao ary ny teny io ty hoe tandremo koa ny tenako sy ny tenanao. Hita nefa fa ny hazo ratsy no betsaka indrindra noho ny hazo tsara. Ny Jiosy ihany no firenen'Andriamanitra sy olon Jehova fahizay. Fa izao tontolo izao dia navelany ho tany lava volo, hitoeran'ny amboa haolo, amitsahan'ny amboadia, ary hierenan'ny liona mierina, hiafenina ny vorondolo, sy ny sisa sy ny sisa. Dia inona nahazo ny tany? Lasa tany hay, tany karakaina izao tontolo izao, tany be bibidia mamiravira. Dia ny zava-doza dia ny fandramatra ary ny samy olombelona. Zany no atao hoe hazo ratsy. Tahakany koa tany fonenana anjakan'ny devoly, hitoeran'ny fanahy maloto, ka izany no mila atao tsara. Hoy Jehova tamin'ny Mosesy fahiny hoe asio somotra viavy ny lambanareo, ka asio kofehy manga, ka raha jerenareo zany dia ho tsarovanareo sy akatoavinareo ny didin'ny Jehova rehetra, ka tsy handeha araka ny fonareo ianareo na araka ny masonareo. Izany hoe asio zavatra tsy hanadinonareo ny maha-kristianina anareo. Tahaka an'izany tiany Jehova lazaina amin'izany. Ny tsara mantsy ravana dia be pity, ka be pikatsaka. Iza no tsy mitady ny tsara? Ny tsara mankasitraka ny tsara, ka latsaka ny ranomasony raha mahita ny ratsy, dia tapa-kevitra izy fa amboatra azy. Dia izany tokoa no toe-pona nanan'Andriamanitra, dia amboarin'Andriamanitra ary ny olona rehefa manampona azy. Azany nanondany ny zanan'ilay tokana, ka nolazany hoe efa tonga ny zanak'olona ozy hitady sy hamonjy ny very. Tonga ary ilay tsara, nomeny ny batisa isika, ny fandraisana fanasan'ny tompo, ny teny masina indrindrandrindra, dia tonga azo tsara izay mangetaheta ho atsaraina, ary dia angonina, dia hirizina, omem-boninahitra, ka sambatra iry, lasa tsara. Ny ratsy koa nefa dia mankasitraka ny ratsy koa, dia mampandroso sy mampaharitra ny ratsy. Ny ratsy dia mikosoka na dia ny zavatra kely eo amin'ny tsara aza. Ny tsara haharitra, fa ny ratsy kosa ho levona. Inona ny afaran'izany ratsy zany? Angonina izy. Rehefa ariana, nefa ariana ka hatsipy ao anaty afo dia ho may. Dia afaka malala miaino ny vatsim-panahy ankehitriny. Efa naseho ahy sy anao ary ny mahatsara ny tsara sy ny maharatsy ny ratsy. Ka ahoana ary no mba handiniko sy handininao ny tenako sy ny tenanao? Azo tsara sa azo ratsy? Nanjary azo tsara ny zanak'adala rehefa nibebaka, rehefa niverina, ary dia maro koa mandraka ankehitriny ny ratsy izay tonga tsara. Satria mantsy marina ny teny tompo milaza hoe raha ny zanaka mantsy no afaka, dia ho afaka tokoa ianareo. Koa aza dinoina ary ny teny hoe ataovy tsara na ataovy ratsy. Noho izany, mbola miverina ihany ny lohatenin'ny fampianarana eto hoe ataovy tsara. Inona izay tianao? Ay sy anao ny safidy. Ny safiditsika mantsy dia ajain'ny tompo. Inona no ahafantarana ny azo tsara? Ny voa no ahafantarana azy. Ny fon'ny olona mantsy dia fitehirizan-drakitra, ary ny zavatra tian'ny olona dia ampidiriny sy tehiriziny ao, ka samy mamoaka tsikelikely amin'izany. Ohatra, ny manana laingabe ohatra dia mamoaka laingabe. Fa araka ny habeny ao am-po tokoa mantsy araka voalazan'ny Matio no itenenany vava. Ny olona tsara fanahy dia mamoaka
ny tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fony, ary ny ratsy fanahy dia mamoaka ny ratsy. Hoy Lioka 2:1-4 ka hatramin'ny 5. Ny voa no ahafantarana azy. Manoty voaloboka amin'ny tsilvany olona, na aviavy amin'ny songisongo. Ny manga very havana afaka mamoa goavy, sanatria tsy mety ho tanteraka velively izany. Ny fitaratra ahitantsika ny fanahin'ny olona sy ny ao am-pony dia ny vony, ny toetrany, ny fisainany, ny asany, ny fitondran-tenany, ny fiteniny, ny fomba mampanaony. Izay efa mpianatry Jesosy dia efa noroahiny ny fanahy masina tao am-pony ny ratsy izay nitoetra tao, ka nampidirina ponina vaovao. Inona le izy? Sitrapo sy safidy tsara, fahadiovana, fahamarinana, fitiavana, finoana, fanaova-tsoa, teny tsara, asa marina sy madio, famindram-po sy fiantrana. Zany no atao hoe voa mamy, zany no atao hoe voa mahavelona. Fa izay mbola mpianatry ny devoly kosa dia feno aizina ny ao am-pony ka ratsy. Inona ilay izy? Filana, ny fanirian-dratsy, ny lolom-po, ny fialonana, ny maso ratsy sy mangaringarika, ny langa, ny fitaka, ny asa ratsy, ny fanendrikendrehana, ny fahatezerana, ny ady, ny famonoana, na mivantana na akolaka, etc. Ary ny tena zava-doza dia ny fiemorana amin'ny finoana izay efa noraisina. Zava-mangidy ka sady mamono ny tenany no mamono ny hafa ihany koa. Ry hafako malalo, mba manao ahoana re ny voa avy ety amiko sy avy any aminao hatramin'izao dia hitanao tsara sy hitako tsara ny toerana misy azy. Koa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe, koa mamoaza voa mendriky ny fibebana, ary faniny finoana velona miasa mandra-pahatonga eo amin'ny Jesosy. Hoy indray ny lohateny amin'ny tian'io ty hoe, aisy anao ny safidy, anao no safidy, ahy ny safidy. Tsy manery Jesosy, fa hitatsika ny mahatsara azy, hitatsika ny maharatsy azy, dia apetraky ny tompo amintsika ary ny safidy anio. Nefa izao no azadino ry havana maranana n'izao fampahirizana izao. Nefa tsarovy fa hiatrika fitsarana isika. Ny vokatra tsara dia hatao antsopotra, fa ny ratsy kosa dia hariana ka hodorana. Hoy mantsy Solomona, nefa aoka ho fantatrareo fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianareo amin'izany rehetra izany. Ary mbola hoy koa Jesosy tamin'ny Petera apôstôly hoe, rehefa antitra ianao dia anindritra ny tananao, ary olo-kafa no hanikina anao ka hitondranao amin'izay tsy tianao. Hoy Jona 2:7-12 Hoy ny fitsarana izay efa vita. Ny azo tsara rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ka atsipy any anaty afo. Izay tsy mino dia efa voaheloka rahateo. Dinio koa ilay tenin Jesosy hoe, izay tsy miray amiko dia ariana eny ivelany ka malazo, ary angonina ka atsipy anaty afo izy dia ho may. Izao dia mipetraka eo am-poditry ny hazo sahady ny famaky ry havana malala. Koa ny hazo tsara rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia ho kapaina ka hatsipy ao anaty afo. Hoy Mateo 2:7. Ary ao ny fanoharana ny amin'ilay aviavy tsy namoa hoe, izay tena mampieritreritra tokoa, izay niafarany, fa hoy mantsy ilay mpambolo hoe, kapao io. Ry havako malalo, ry havako, atombotra ny andro. Andriamanitra
tsy mba azo vazivazina fa izay afafin'ny olona ihany angaika ny ojinjainy ary izay ataoko sy ataonao ety an-tany no hotsaraina ary. Koa inona re no anatsony Jesosy isianao any am-parany? Ilay mpanompo tsara sady mahatoky ve sa ilay mpanompo ratsy fanahy? Satria nihazo tsara ho amarinina ho an'izay mpanaraka an Jesosy sy nakatony teniny dia ho hita fa ny mino azy tsy ho menatra satria efa tsara nanao ny sitrapony ka hitafy ny lambam-pahamarinana ary dia ho satrohana ny satroboninahitry ny fiainana. Haleloia, amen, amen. An'Andriamanitra rery ny voninahitra, atsika ny safidy. Amen, ivavaka isika. Jesosy tomponay io, endre ny akanto ny teninao, endre ny fahatsaranao sy ny fahalebiazanao, satria Andriamanitra ny fahatsarana tokoa ianao. Mankasitraka amin'ny teninao, misaotra mbola hanomeza anay fotoana hieritreretana ahafahanay misafidy, fa indrindra ny safidy ny tsara. Satria tsisy foinao very izahay na dia iray aza. Mamindra fo, mamela ny elokay fa mety misy tokoa ny mety safidy heverinay fa ho mety araka ny teniny boky ny obolana hoe misy lalana mety hoverinay fa ho tsara sy mahitsy, kanefa dia mitondra anay any amin'ny fahaverezana izany lalana izany. Anio anefa Jesosy dia menao anay ny teninao mba hisafidiananay ny tena izy, mba ahitanao tokoa ny voamendriky ny fibebahana amin'ny fiainanay, mba hamoa voatsara izahay Andriamanitra, homendrika ny anaranao hoe kristianina, homendrika ny anarana hoe olonao, olom-boafidinao. Mankasitraka anao izay Jesosy fa tsy mbola navelanao ho any amin'ny afo, fa kosa mbola nomenao fotoana malalaka isafidiananay ny tsara indrindra. Tsy vitanay izany raha amin'ny herin'ny tenanay, raha ny fisainanay maha-olombelona, indrindra indrindra amin'ny fona izay feno fiavonavonana sy friariana Andriamanitra. Tsy vita Jesosy, kanefa Tompo tsy nomenao fanahosa fa fanahy mahery Kristy malalo, ahafahanay Tompo manohitra ny ratsy rehetra, ny voaratsy rehetra Andriamanitra. Io ny mpanomponao tsirairay avy ary mba tsy ho diso lalana amin'izao fanarananao izao, mba hisafidy ny tsara indrindra ka andova ny fiainana mandrakizay ka ho lazanao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao fa ankehitriny kosa ho ataoko mpanapaka ny be ary midira amin'ny fifaliany ny tomponao. Izany inge nomenao ho an'ny mpanomponao izay naharitra hatramin'ny farany sy ny bebaka, nanasa ny akanjony tamin'ilay rany zanak'ondry tsisy kilema ka nanadio ny fo sy fanahiny dia ho raisinao amboninahitra raha tonga ny andro ialanay amin'izao fiainana izao. Ka io ny teninao hitsiry voatsara amin'ny fiainanay. Ka io ny teninao Jesosy hanome anay fahendrena, fatahorana anao amin'izao fanarahana izao. Misaotra Tompo, misaotra Jesosy fa mangatama tsy ho ianao dia omena ary mandondona dia hovohana. Ho anao Jesosy malala ny saotra ny haja. Mankasitraka Jesosy raiso ary ny fitahiana ny tsodrano izay ho tonoina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina avy amin'ny Nazareta. Hitahy antsika ny Jehovah ka hiaro antsika, hampamirapiratra ny tavany amintsika lalandava ny Jehovah ka hamindra fo amintsika, hanandratra ny tavany amintsika lalandava ny Jehovah ka hanome antsika fifaliana sy fiadanana ary ny voatsara ho antsika ny fifaliana sy ny fiadanana ary fikatsitsahana mandrakariva ny tavany Kristy. Ho anao Jesosy Tompo mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry, ny laza, ny dera, ny hery, ny voninahitra, ny fahefana mandrakizay ka ho mandrakizay. Aleluia, amen.